J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui Septembre vous présente Ni Vaovao. La fajina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny Vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. Brillant aux maths de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vaovao. Miaiky ny filohany antoko hiaraka isika ny Généraly Albert Camille Vital fa na eo aza ny asa fampandrosoana misy eto amintsika amin'izao fotoana. Maro ireo asa tsy mizotra araka ny tokony ho izy ary betsaka ny tsy mety raha ny mahakasika ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Hiteraka korotana savorivory ny fivoizana fa ho lany amin'ny fihodinana voalohan'ny filoham-pirenena amin'ny fividianana ny taona 2024 hoy ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy. Ny tanjaky ny antoko izay efa miha-malemy amin'izao fotoana no isan'ny antony tsy mampitombony io. Anatanteraka fitokonana fa ho be ny mpiasa eo anivony ny asekinany zoma fa 13 septambra hatramin'ny 15 septambra ho avy izao. Araka ny fanambarana izay navoaka an'izy ireo, teboka valo no antony fitokonana raha ny fanambarana trany. Zazalahy enitaona antsoina hoe Augustin no hita faty efa tsy misy maso roa intsony. Tao anaty tatatra iray tao an-Kiloka distrika ny Toliara faharoa. Tsy mbola fantatra mazava ny nahavandoza hatramin'izao ka misokatra ny fanadihadiana mahakasika ny raharaha. Maharesaka iraisan'ny pirenena. Nampiororo tamin'ny alalan'ny resaka fitaovam-piadiana nokleary ny filoha Rosiana Vladimir Poutine manoloana ny ady any Ukraine. Ny antso ireo rezervista namafisy ireo miady any an-toerana ihany koa ny tenany. Ny antsiprian'izay. Migadona ny amin'ny valora finaritra tongolasy tongo vavy tonga soindray atao anatiny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Tena ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia tontolon'ny politika no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Ny aiky ny filohany antoko hiaraka isika ny Généraly Albert Camille Vital fa na eo aza ny asa fampandrosoana misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Mbola maro ireo asa tsy mizotra araka ny tokony ho izy ary betsaka ny tsy mety amin'izao fotoana. Raha ny mahakasika ny fitantanana ny firenena ny laza ihany koa ity farany fa tsy mahatsiaro ho voailika izy ireo na tsy manana toerana anatin'ny gouvernemanta azy ny antoko izay tarihany. Ny verinaniseo amin'ny sehitry ny raharaha politika indray ny filohan'ny antoko politika hiaraka isika androany tamin'ny alalan'ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Nadritra izany no nanamafisany ny fanohanany hatrany ny fotoana fanjakana izay mijoro ankehitriny. Na eo aza ny fahavitsian'ireo olona amin'ny antoko politika misy azy ao anatin'ny fitondrana sy ireo kena nahazo azy noho ny fahanginany sy ny tsy nahitana azy firy taorian'ny ny fanendrena azy ho masovovoin'ny Madagasikara ao Maurice. Nanamafy ny Général Camille Vital fa mbola ao anatin'ny fivondrona ny antoko politika armada izy ary tsy mikasa ny ova amin'izany hevitra izany raha nambarany. Tsy misy fifanarahana manokana ho izy ny fanaovany tamin'ny filoha Andrajoel mialohany hanohanana azy. Voatendry moa ny tenanay ambassadeur masivoany a Maurice. Isy olo tena ny firenena malagasy any Maurice. Ianao manao hoe tsy voahilikilika tsy voahilikilika mihitsy zay va. Teninay amin'ny armada tokoa ny antoko iaraksika ary oka fantatrareo fa tazona ny teninay izahay fa manoana ny fitondrana. Fanarahanay tamin'izay ne dia ampandrosan'ny firenena fa tsy hoe aiza zay ny fanarahana hoe meo an'izao zay na zay tsy manana ministère.
natoky arakisika tsy manana ministère afaka le tenenao marina zareo ihany manana toerana ambassadeur ary tsy positako voalohany anefa efa ambassadeur tany Genève talohan'ny ambassadeur any Maurice fa tsisy zavatra ny fanarahana hoe omena an'izao zay na omena an'izao fa ny anay mitanjona dia fampandrosoana ny Madagasikara. Raha hiverenana ny zava-nisy natsangana ny fivondrona ny antoko politika maromaro na ny Armada, Alliance Républicaine de Madagascar, niaraka tamin'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fifidianana. Nisy ny fifanarahana mahakasika ny fampandrosoana ny firenena sy ny fitantanan-draharam-panjakana sy lafinjavatra hafa tamin'izany fotoana izany. Nanamafy ny filohan'ny antoko iaraka isika fa na misy aza ny asa fampandrosoana mandeha amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa ny lesoka sy ny tsy fitezam-pitantanana. Le tsikerany ilaina mba anatsarany fitondrana ny zavatra tsy mety. Araka le lazaiko anareo teo betsaka ny zavatra hita tsy mety eto za tsy mandana zany fa betsaka koa ny ezaka ataon'ny fitondrana satria iarahantsika mahita betsaka ny zavatra vita fitondrana marina fa misy ny lesoka misy ny tsy mety ary miombokevitra amin'ny rehetra zay amin'izay zavatra zay nefa zany zavatra zany tsy manakana ny mpanohitra aneo ny heviny ary soranay manokana ireo mpanohitra zay manao tsikera amin'ny zavatra tsy mety. Ho an'ny antoko iaraka isika tsy ilaina eto amin'ny firenena ny fanatanterana ny fikonantoam-pirenena raha nanontaniana hatrany ny heviny mahakasika ny concertation nationale izay angatahan'ny maro amin'izao fotoana izao. Ny hanatanterana ny fifidianana hatrany izy no tokony hirosoana. Tsy aivina fa nanohana ny fitondram-panjakana ankehitriny tamin'ny fifidianana farany teo ny Armada izay nivondrona ny antoko iaraka isika, ny antoko avana tariny Dr Jean-Louis Robinson izay masovo ny Madagasikara any Chine ankehitriny, ny antoko maitso ary ny antoko malagasy miara-miainga izay nanapa-kevitra ny niala tao anatin'ny gouvernemanta ary tsy manohana intsony izao fitondram-panjakana mijoro ankehitriny izao. Ao anatin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia hiteraka korotana sy savorivory ny fivoizana fa olany amin'ny fihodinana voalohany filohan'ny pirenena amin'izao fotoana amin'ny fifidianana ny taona 2024. Hoy ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy tamin'ity androany ity ny tanjaky ny antoko izay efa mihamalemy amin'izao fotoana no isan'ny antony voalohany tsy mampitombony io raha ny fanazavana trany Henri Florian. Misalasala amin'ny toedra ra-pirenena amin'izao fotoana izao ny firaisamon'ny pirenena sy ny antoko politika, indrindra fa amin'ny lafiny fanomanana ny fifidianana. Na efa mirona makany avokoa aza ny ankamaroany ny herivelona sy ny antoko politika eto amintsika. Isan'ny miteraka fanehoan-kevitra maro ihany koa ny fivoizana sahady fa olany amin'ny fihodinana voalohany ny filoam-perinasa amin'izao fotoana izao amin'ny fifidianana ho avy eo. Iarahan'ny rehetra mahita fa efa manomboka miaina ny tanjaky ny antoko TGV taorian'ny zavanisy eto amin'ny firenena sy ny fialana ireo antoko nanohana azy. Iteraka fikorontanana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fivoizana izany hevitra izany. Raha ny fanehoan-kevitra ny solombavam-bahoaka Tim nanaovana fanadihadina. Fantatsika tsara fa nandalo ola ny Madagasikara tamin'ny sehatry ny fifidianana. Ka raha isy hikiry anao amboletra ametraka an'izany hoe premier tour de vide zany dia ho hitantsika eo ny mety ho vokany handraisan'ny vahoaka ny voka-pifidianana. Midika zany fa ireo fombafomba isan-karazany izay efa manomboka hita taratra miainga avy amin'ny fandrafetana ny lesam-pifidianana, ny fanendrena sefim-pokotany tsy manaraka ny lalàna, ny mpitramana anivon'ny voamera mikirakira ny fifidianana izay hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena ametrahany maro aia dia raha izany vokatr'ireo asan'ireo entité samy hafa ireo no ahatongavana n'izany hoe premier tour de vide zany dia anjaran'ny vahoaka no mandray ny fanapahan-kevitra manona ny zavatra mety hitrangy eto amin'ny tany sy ny firenena. Namafisiny ihany koa fa mampametra-panontaniana ny tanjon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny fanenjehana isa ho an'ireo olona homena kara-panondro ny pirenena. Voalohany aloha tsy misy maharatsy amin'ny hoe fikarakarana n'izany resaka jugement supplétif zany satria mametraka n'ilay atsotsika hoe malagasy olo-pirenena malagasy amin'ny olo anankiray. Saingy kosa ny fanaovana amboletra sy atao hoe akamena an'ilay fikarakarana an'ilay izy indrindrindrindra amin'ny hoe fanenjehana isa izay
manodidina ny telo tapitrisa no mampanahy ny maro hoe inona ny hambadika zany fanapahan-kevitra raisy ny fitondram-panjakana zany. Izay no anoanako an'ilay fanapahan-kevitra no raisy ny zareo SMM zany hoe aleo aloha ifampiresahana tsara ahoana marina ny fomba fanatanterahana satria nary zareo SMM range araky ny nambarany filohany dia tsy mazava amin'zareo loatra ny fomba hanatanterahana an'io tetikasa anankiray io. Iaraha malala fa marefy ny kolontsaina ara-demokratika eto amintsika ary mora hodikodina ny voka-pifidianana ka miteraka savorovoro ara-politika sy ara-tsosialy. Isan'ny antony tokony hijerevana akaiky ny fanomanana ny fifidianana avokoa ireo raha ny fanazavana. Fa iroso amin'ny famoahana ny taratasy fanamariam-pahaterahana sy ny karapanondrom-pirenena ho an'ireo olona tsy nahavidy izany. Tao anatin'ny fimpitona voalazany lalàna ny fanjakana hoy ny tompon'andraikitra teo anivony ministeran'ny fitsarana tamin'ity androany ity. Efa mandeha ihany koa ny fifandresen-dahatra amin'ny SMM na ny sendikany mpitsara eto Madagasikara ary manatsafidy ireo mpitsara ao anatin'izay na andray anjara na tsy. Onona zainy. Mandeha amin'izao fotoana ny fanavaozana ireo taratasy fanamariana-pahaterahana sy ny karapanondrom-pirenena ho an'ireo olona tsy nahavita izany tao anatin'ny fimpitona voalazany lalàna hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana. Voakasika izany any amin'ny faritra atsimo sy avaratry ny nosy. Isaky ny 10 taona ny fanaovana ny fanavaozana FAOB ny liste électorale ny refonte totale zany. Io 10 taona io dia tamin'ny taona 2024 isika teto Madagasikara no nanao refonte farany. Donc zany tsy haiko na hoe malheureusement ou heureusement moa zany hoe tamin'ity taona ity no tafiditra ilay 10 taona amin'izao taona 2024 zao dia misy fifidianana amin'ny 2024 dia ezahana hoe ampifandraisina fotsiny zany izy nefa tsisy ifandraisany amin'izay satria nanatao tamin'ny volana febroary tany io nanatao amin'ity volana septembre na volana oktobra zay anaovana anazy amin'izao fotoana zao io dia tsy maintsy amin'ity taona 2024 ity zany tsika no manao an'izay fanavaozana liste électorale zay. Tsy araka izay eritreretiny be sy ny maro ilay izy tsy misy an'izany hoe satria isy ny fifidianana amin'ny herintaona dia anenjika antotanisa ilay telo tapitrisa zay tsy manana karapanondro ny fitondram-panjakana. Tsy ivona nanao fanambarana teo anivon'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara ny 17 septambra teo fa tsy hanao ary ho atsahatra ny fanaovana sy ny famoahana taratasy-pahaterahana sy karapanondrom-pirenena ho an'ireo olona tsy nahavita izany tao anatin'ny fimpitona voalazany lalàna. Antony mila fanadihadiana lalina ny fanatanterahana izany ary mametraka ahiahy amin'ny fisiana resaka politika ny SMM araky nambarany filohany Antony Fanapakevitra ialany amin'ny mety ho fanomezantsiny ireo mpitsara any aoriana. Isan'ny antony ihany koa ny SMM ny tsy fampinisan'ireo mpitsara eto amintsika ka ilana fandaminana. Androany nanambarany tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana fa misy ny feonany eo amin'izy ireo sy ny SMM momba ity raharaha ity ary manatsafidy ny mpitsara na andray anjara na tsy. Ho an'ny lolon'ny Madagasikara tokony ho hajaina ny arifenitra eo am-panatanterahana ity fanaovana kopia sy karapanondrom-pirenena ity. Tsy azo lazaina manana existence juridique ane zany le olona rehefa tsy manana kopia. Tsy afaka nianatra izy, tsy afaka manana karapanondro izy, tsy afaka izy na hiasa ary ao anatiny zoany tsirairay mihitsy amin'ny maha-olombelona ny hoe mba hanana an'izany kopia zany ary hanana ny karapanondro kanefa kosa tsy pihako hoe amin'ny maha hoe taratasy mpitsarana anazy zay ary voafehan'ny lalàna ny fanaovana an'izany zavatra zany dia tokony hanaja ny arifenitra rehetra sy ny teboka rehetra voalazany lalàna ny fanatanterahana ny hetsika fanaovana jugement supplétif. Ankoatra izay araky ny tatrazo teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana momba ny fahavakisan'ny fonjatany Ikongo 80 ireo gadra nitsoaka no efa tafaverina amin'izao fotoana ary 90 no mbola karoina. Fanatanteraka fitokonana FAOB ny mpiaseho anivony asekinany zoma fa 13 septambra hatramin'ny alahady fa 15 septambra ho avy zao araka ny fanambarany izay navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity. Teboka valo no anton'izao fitokonan'izao araka ny fanambarana trany Henri Florian. Namoaka fanambarana indray ny teo anivon'ny vondrony ny mpanaramasy ny famovizana anabakabaka na ny asekina eto Madagasikara androany. Fa iroso amin'ny fitokonana FAOB izy ireo ny zoma 13 septambra ka hatramin'ny alahady 15 septambra ho avy izao.
voakasika ity fitokonana ity avokoa ireo mpiasa rehetra eto Antananarivo renivohitra, Toamasina ary ny any Mahajanga. Hitsahatra avokoa ny asa rehetra afa-tsy ny asa ho an'ireo lehibe ny fanjakana sy ny governemanta ary ireo androm-panjakana samihafa. Raha araka ny fanambarana hatrany, miisa valo ireo fangatahana izay nataon'izy ireo tamin'ny Direction Générale Atsy Afrika Atsimo, saingy tsy nisy nivaly izany hatreto ary mitohy hatrany ny fanaovana raha matahora sy ny fandrahoana ireo mpiasa eo anivon'ny asekina. Raha tsy misy ny maritrimaritra iraisana amin'izao fitakina izao, nanamafy hatrany ireto mpiasa ireto fa hitohy hatrany ny hetsika sy ny fitokonana. Fa toy ny raharaha 520 tapitrisa dolary izay mahavoatontonona ny tale jeneraly ny APMF amin'izao fotoan'izao kosa indray. Nanambarandroany ity tompon'andraikitra voalohany ity fa tetika sahandrana amina balizy AIS satellitaire no iarahan'ny APMF sy ny orinasa Britanika Exact Earth. Mandritra io andran'io tsy misy ny vola miala amin'ny fanjakana ary tsy misy ny fifamatorana aorian'ny fahataperany andrana izay atao onona zainy. Tsy misy fifanarahana ara-barotra ka voafatotra ny fanjakana malagasy amin'ny fiarahana miasa amin'ny orinasa Britanika Exact Earth hoy ny tale jeneraly ny APMF androany. Raha ny fanazavana, ny taona 2024 izay nampirongatra ny fanondranana antsokosoko andramena no nitady mpiara-miasa ireo sampandrara-panaramaso ny faritra-dranomasin'i Madagasikara ahafahana manaraka ny lalan'ireo sambo madinika eto amintsika izay ahina ho mitondra arem-pirenena. Ity orinasa vahiny ity no nanatetika asa ka nanomboka teo ny fiara-miasa hoy ny tale jeneraly ny APMF. Tetika asa andrana no ataon'ity orinasa vahiny ity eto amintsika nanomboka ny taona 2024 ary haritra hatramin'ny taona 2022 ary ny fitambarany vola lany zareo Britanika amin'ny fanaovana ny andrana no mitetina 520 tapitrisa dolara. Dia ny tombam-bidy akapobeany ny fanatanterahana ny tetika asa no 25 millions de dollars. Fa tsy ny 25 millions de dollars akory no hoalohan'ny gouvernemanta malagasy. Tsy misy marché public na tsenam-barotra ataotsika satria ny fitantanana n'ilay tetika asa dia ny zareo Britanika zany no mikarakara azy, fa isika dia atsoina hoe amin'ny lafin'ny projet moa dia le atsoina hoe bénéficiaire zany, ka rehefa tonga zany ny fitaovana dia miaraka validena ary miaraka apetraka ary miaraka arahana maso izany. Fantaniana an-tsain'ny mpanara-baovao manoloana ity tranga ity ny hoe inona ny tombontsoan'ny orinasa vahiny ampiasa vola 520 tapitrisa dolara eto amintsika amin'ity tetika asa ity. Tahaka izao ny fanazavana momba izay. Ny tombontsoandry zareo dia voalohany indrindra zany ity karazana tetika asa ity zany no atsoina hoe projet innovant amin'ny lafiny hoe fametrahana zany ny fampiasana ny AIS satellitaire amin'ny sambo madinika. Mbola ao anatin'ny phase expérimentale ny fitaovana ary rehefa aorinan'izay phase expérimentale zay zany dia tsy antery ny fampiasana na tsy fampiasana ny teknôlôjia. Ny rehefa ampiasa n'ity fitaovana ity zany tsika aorina ny ataoko hoe période de gratuité ny projet zany dia raha vinavinaina zany dia eo amin'ny 57 000 dollars annuel ny vola aloha zany isa-taona amin'ny fampiasana zany an'ity teknôlôjia ity ho an'ny 800 balizy. Tsy ivona namohan'ny fitsarana didy tsy fafana mivoaka ny tale jeneraly APMF no ity raharaha 520 tapitrisa dolara ity. Andasana araka izany fivoaran'ny fanadadiana ahafantarana ny marina amin'ny raharaha. Fampifandraisana anjara ny tanora malagasy amin'ny fiainam-piarahamonina kosa indray dia tsy tokony ahilika ao anaty paikady ametrahana ny fandriam-pahalemana na ny consolidation de la paix ny tanora malagasy ho ny mpandrindra ny firenena mikambana monina eto amintsika. Ho an'ny firenena mikambana mpisehatra manan-danja eo amin'ny firenena indrindra amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ireo tanora malagasy. Latsaky ny 520 taona antony isin'ireo tetika asa maro izay iarahan'izy ireo amin'ny tanora malagasy mirana Clara. Raika amin'ny 20 septambra taona 2024 andro maneran-tany ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana na ny journée mondiale de la paix.
miara-miasa amin'ny tanora ny eo anivon'ny firenena mikambana ametrahana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto Madagasikara. Ho azy ireo, tanora latsaky ny 20 taona, ny 420 isanjaton'ny malagasy, antony tsy maintsy anetsehana azy ireo raha toa ka tiana ny isian'ny fandriam-pahalemana. La jeunesse elle-même, souvent mise de côté, nous rappelle pourtant l'essentiel. Indraindray na ireo tanora malagasy aza dia hiara-ny fanidikiliana, kanefa mampatsiahy antsika ny tena zava-dehibe izany dia ny tokony hanomezan-danja azy ireo. Izahay eto amin'ny firenena mikambana dia mirefy eo amin'ny tanora malagasy. Manamafy ny fahavononanay izahay eto amin'ny firenena mikambana ary miantso ny tsirairay tsy hanilika ny hafa fa hanaikatra ny fahasamihafana. D'être intégré dans la société et de contribuer à la paix et au développement de Madagascar dans la dignité humaine. Eto Madagasikara, tsy afaka ny ahita fampandrosoana lovain-jafy raha toa ka tsy misy ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana na ny pe hoy ny mpandrindra ny firenena mikambana monina eto Madagasikara. Ny tanora no ilaina etsehana amin'ny ady amin'ny fametrahana izany filaminana sy fandriam-pahalemana izany hoy hatrany izy. Je voudrais ajouter que cette année, la jeunesse tient une place particulièrement importante dans la tiana ny manamarika fa ho an'ity taona ity, manana ny lanjany manokana ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana na ny journée internationale de la paix ny tanora. Nisy ny fihaonan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana tamin'ireo tanora mahery ny 500. Tao anatin'izany no nanazavana izy ireo tetikasa maro samihafa ho an'ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana sy ny ady amin'ny fanavakavahambolon-koditra. Manadanja ihany koa ny tanora eto Madagasikara izay latsaky ny 20 taona avokoa ny 420 isanjaton'ny mponina ao aminy. Et le développement. Et cela est indéniable à Madagascar où 64% de la population a moins de 25 ans. Androany, ho fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana na ny journée mondiale de la paix, nisy ny antso an'ireo tanora manana tetikasa na ny appel à projet 2022. Tanora manomboka amin'ny 12 taona ka hatramin'ny 30 taona no andrasana indray anjara amin'izany. Tanora izay manana tetikasa manodidina ny fametrahana ny fandriam-pahalemana na ny consolidation de la paix, ny fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy, ny ady amin'ny herisetra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy no antsoina indray anjara amin'ity hetsika ity. Toy ny raharaha faniliana zazavariry iray teny anivo ny sekoly iray teto Andrenivohitra kosa indray dia efa nitsakitsahana ny zon'olombelona na ny droit de l'homme ny faniliana ny varira. Tokony hisitraka ny zony feno amin'ny maha-olombelona azy ny varira indrindra ny zo hisitraka fanabeazana. Ampisehatra sy ny olom-pirenena izay manameloka ny tsy fandraisana sekoly tsy miankina iray ilay tanora varira ny kasany hianatra ao amin'ny mirana Clara. Fahatairana ny an'ny olom-pirenena maro taorian'ny famoaham-baovao mikasika ny fandavan'ny sekoly tsy miankina iray apiditra hianatra ao amin'ny sekoly any taratra tovolahy varira. Ho azy ireo, tsy fanajana ny zon'olombelona ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana atao amin'ny varira na ny personne d'atteinte d'albinisme. Raha ampolo tokony tsy hisy zavatra ohatran'izany mihitsy eto amin'ny firenena satria na dia hoe varira izy gasy ohatrantsika ihany dia mananjo ohatra ny zon'ny ankizy rehetrarehetra izy mananjo hianatra izy mananjo koa izy avaka any an-tsekoly dia mitady fahalalana no natongavany aminy fa raha ohatra manabataba an'ilay ankizy hafa kosa angamba hitako hoe tsy rariny loatra satria olombelona toy ianao ihany ilay zaza dia tokony mbo considérena foana aloha ny zon'ny ankizy aloha voalohany indrindra satria izy tsy nisafidy hoe ho varira na tsy ho varira tsy nisafidy ny ray aman-dreny koa izy fa ny anazy ny zony tokony alefa alohan'ny zavatra rehetra. Raha ny tenako manokana aloha no resahana dia manameloka tanteraka an'iny hoe ahoana moa hoe zaza varira dia tsy alefanao any an-tsekoly, tena mampalahelo iny tranga anankiray iny fa irariana mba hoe iny koa zany mba hanokatra mason'ny tompona andraikitra isa-tsokajiny mba hoe hanokatra lalan-tsaina vaovao indray ny hoe hitadiavana vahaolana amin'izay zavatra izay satria apetraka foana zon'olombelona resahana foana zon'olombelona ka ilay zon'olombelona ve misy tokoa ve fampiarana azy eny an-tsehatra sa zon'olombelona mijanona an-taratasy mijanona amin'ny écran sala amin'izao ihany ilay izy dia manentana antsika tompona andraikitra izay tandrifany izay hoe andray andraikitra farak'izay aingana mahakasika ny zavatra ohatrany satria malagasy anankiray ihany na fotsy ianao na mainty na varira ninona mombanao zany dia anankiray antsika ny olombelona koa nefa dia raha ihany samy mananjo hisitraka fanabeazana sy fampianarana. Etsy ankilany,
olona manana fahasembanana na personne en situation d'handicap ny variry tsy arety mifindra izany ka tokony tsy atahorana hoy ny tompon'andraikitra. Na 5% isanjaton'ny firenena malagasy dia tanora avokoa ary voakasika ao anatin'izay ireo varira ireo. Dia ao anatin'izay indrindra hoe na inona hetsika amin'izao fotoana izay itenenantsika izao dia misy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana ihany koa any Betroka, ary ny atao ao anatin'izay mihitsy dia fampandraisana anjara ireo tanora izay exclu du système hoy ny fitenenana teny frantsay. Izany hoe ao anatin'izay hoe ireo tanora tsy voakasika matetika anatin'ny tetikasa izay atao amin'ny ankapobeny, dia ao anatin'izay indrindra dia fampandraisana anjara an'izy ireo mba tsy ho sanatria vesatra ho an'ny firenena fa ho mpandray anjara ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa izy ireo. Raha iverenana, sekoly tsy miankina iray no nandatsy handray any taratra, tovolahy variry hianatra ao aminy. Antony telo no tsy nandraisan'ilay sekoly any taratra amin'ny mahavarira azy raha ny fitantarany. Voalohany, ny tahotra sao arety mifindra ny mahavarira araka ny nambaran'ilay talentssekoly. Ny faharoa, no ny tsy fisian'ny zaza varira ny anatra tao hatramin'izay. Ary ny fahatelo, mety hitarika any amin'ny fikatonan'ny sekoly raha toka miala avokoa ny mpianatra noho ny fisiana varira ao am-pianarana. Fanazavana izay maneho fanilikiliana sy fanavakavahana ary fanitsahana ny zon'olombelona. Mazava angamba ny afatra ao anatin'izay dia tsy tokony isiny izay endrika fanilikiliana izay itsony indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia izay ihany koa no entintsika miseto vetivety anaty adoka fohy ny mahakasika ny toy ny fitakian'ny sendika. Ny mpiasan'ny Maison Presse ihany koa no mahakasika ilay zazalahy entona antsoina hoe Augustin Hitafaty efa tsy misy maso roa intsony tao Ankiloka district ny Toliara faharoa. Rehefa avy eo no ana rahantsika izay. Maizina be izany Marco Boum. Mangina be izany Marco Boum. Resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Lobaty Resaka inona moa zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina. Zany hoe Boum. Vaovao balika boum. Fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday. Manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro, mandrapahaveninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no avika. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Etsange ny azo tokana tsy mba haly ary ny afo fahavalo ny ala C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sont heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Ndao ampitombontsika ny faritra Rakotrala.
analefahana ny fiovantoetrandro eto Madagasikara. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Sarobidy ny ala, arena ny ala, ilaina ny ala. Antoka ao fampandrosoana lovanjafy. Ny fampitomboana sy ny fiarovana ny velarana ala. Adidiko, adidinao, adiditsika. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba hatrany tomboko lahy sy tomboko vavy mbola tafaraka aminay amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izany dia nanatanteraka fitokonana mandritra ny 17 orana nanomboka tamin'ity androany ity. Ireo mpiasa mivondrona eo anivon'ny Septembre na ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Mialohany idirana izy ireo anatin'ny fitokonana lavareny moa no nanatanterahany ity fitokonana mandritra ny 17 ora ity raha ny fanazavana tsy mbola nisy hatreto ny vahaolana naroso ny ministera manoloana ny fitakiana antony fitokonana amin'izao fotoan'izao. Taorian'ny fitadiavana fampiresahana miaro fikatsaham-bahaolana nataon'ny syndicat ny Septembre tamin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tsy mbola nahita bokany mandraka androany ny fitakiana mahakasika ny indemnité de technicité sy ireo fitakiana samihafa ataon'ny syndicat ny mpiasan'ny ministeran'ny fampianarana ambony ao anatin'ny Septembre raha ny fanazavana. Manoloana izany, niroso tamin'ny fitokonana androany ireo tifarany ary tsy hitsahatra izany raha tsy rapitso mandra-piandry ny vahaolana haroso ny ministera tompon'andraikitra. Manomboka androany zany dia mitokona ny personnel rehetra izay membre ny syndicat. Misy ny teritery fampitahorana. Zay no mahatonga ny mpiasa membre nay sasany mbola tsy tonga eto androany zao. Ka zahay zany dia miteny hoe toy ny olona tsy mahafantatra ny lalàna misy ireo chef maneriseri ireo satria dia lalàna zo fototra ny grève. Efa nametraka ny taratasy tany amin'ny primature zahay, tany amin'ny ministeran'ny finance ary efa napafantatra ny tompon'andraikitra isany ambaratonga ny tatao ministera fa en grève izahay mandritra ny 17 ora grève fanairana. Ka izay ny ato ijoroana eto androany zao satria tsisy vahaolana. Niteny ny tompon'andraikitra fa hoe raha matao ministra handray anay ny zoma. Zay zany dia tsy mandahan'izay. Fa zay kosa dia mitohy ny tolona satria tsy fantanay io resaka mivadibadika io. Ratsaivana nisy ny fivoram-be ny syndicat ny mpiasan'ny ministera ny fampianarana ambony ny alatsinainy lasa teo. Nasehon'ireo syndicat nandritra izany ny atota taratasy mikasika ny fitoriana nataon'ny ministera azy ireo. Ny alatsinainy maraina dia ny antso fifampiresahana ny tompon'andraikitra tato zay tarihany Andriamatoa SG secrétaire général. Izany fifampiresahana zany dia niompana amin'ny hoe inona ny vahaolana.
nambaranay any zareo ny vahaolana hoe ity ny vahaolana hoentsika mamaha n'io zavatra io raha fa vita zay fampiresana zay anefa dia mbola nitoy anefa ny fiakaranay parquet noho n'ilay fitoriana zay napetraky ny zareo zay SG misy no misony azy mieritreritra zay fa ray aman-dreny mifampiresaka ray aman-dreny sy zanaka hijanona atreo ny fitoriana satria efa nikatsaka vahaolana ay ray aman-dreny dia tsy nahatapaka le ray aman-dreny nyresaka taminay satria araka ny feoaino dia afa misy ny tanjona nle fitoriana hoe adobo ireo mpitarika reo fa noho ny sarza tsy ampy afahana mitazona anay amponjavonjo maika dia mbola ireto zahay ary zahay zany dia tsy matahotra fampitahorana satria zahay manao zavatra ara-dalàna etsy hoatrany ny hetsika fitokoana nataony avy eo anivy ny syndicat-ny mpiasa eo anivy ny ministerin'ny fampianarana ambony ao anatin'ny syndiperse raha tsy misy ny famahana izao olana izao raha ny fanazavana trany Randria miarantsoa faly zay filohan'ny fikambanana takalo tsara indray no vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alay ity miarabanao aloha tonga soa atao anatin'ny vaovaon'ny Kolo amin'ity alay ity misy ny hetsika ara-kolotsaina goavana izay iarahanareo amin'ny teny Madagasikara amin'izao fotoana izao inona marina mahakasika azy io miarabanao Ivry Richard dia miaraba ny mpijery ny Kolo TV koa amin'ity takariva ity ny fikambanana takalo tsara moa no mitondra ny hetsika angaredona angaredina muzika festival no anaran'izy io ary andihan'ny fa 17 ity tanterahana nanomboka ny 17 ny volana teo ary ifarana ny 20 ny ity volana septembre ity andihan'ny fa 17 zay hetsika entina nehoana ny fahasamihafana ara-kolotsaina eto Madagasikara ao anatin'izay fanehoana ny fahasamihafana ara-kolotsaina eto Madagasikara zay inona ny tena isany ataontsika hoe hetsika isongadina ampiavaka an'izay fahasamihafana ara-kolotsaina zay ao anatiny ireo andro vitsivitsy anatanterahana ny ataontsika hoe festival lehibe zay amin'ny festival azy moa zany dia mazava ho azy fa eo ny hetsika ara-kolotsaina ny fampisehoana iarahana amin'ireo mpanakanto samihafa eto Madagasikara ary ahitana ny karazana gadona sy mozika samihafa avy amin'ny faritra satria saika taizana mandray anjara daholo ny karazana gadokira raha tsy lazitsika fa tsy ny batrelaka ohatra iarahana amin'ny lola ny avany amin'ny faritra morondava iny iarahana amin'ny bakizana maromaro izy ireo fa tsy aro-tsy voatanisantsika eto faharoa ankoatran'izay ao anatin'ny hetsika angaredina koa dia isan'ny nampiavaka azy hatramin'izay ny fisiny ny antsoina hoe animation scolaire izy io dia ireo mpanakanto satria mampanakanto azy tsy hoe mezaka fahafinaretana mozika fotsiny fa mpitondra hafatra sy mpanabe ihany koa mpanakanto dia eny amin'ny ankizy eny fotony zany no hitondrana izay fanabeazana ara-kolotsaina sy ara-tontolo iainana dia ireo mpanakanto ireo ankoatra ny fampisehoana maivana izay ataony dia mitondra hafatra sy fanabeazana ho an'ireo mpianatra manahoana zany mety fisehony seho an-tsehatra ao anatin'izay mety misy fizarana maromaro ve zany satria mety misy ny ifantoka betsaka amin'ny hoe fampisehoana ny fahaiza-manao an'ireo ataontsika hoe taniketsa ny mozika eo ihany koa mety hoe fampisehoana goavana mety misy ve zay izay mihitsy le izy ny zava-misy amin'izao fotoana zany efa nanomboka tamin'ny talata ary farana amin'ny zoma ho avy zao dia izay fampisehoana eny anivon'ny sekoly izay sy eny anivon'ireo commune manodidina ny Ambohimangarova ireo fampisehoana madinidinika entina nanaovana izay fanabeazana zay fa ny fampisehoana lehibe dia tanterahana ny sabotsy sy ny alahady izao eny amin'ny alohan'ny commune ny Ambohimangarova zany eny amin'ny tsena alakamisy io no iarahana amin'ireo mpanakanto efa manana ny lazany eto amintsika raha tsy laza fa tsy rajery princio lola bakizana koezy misy an'izany hoe pasakialy zany ihany koa anisan'ny mpanakanto manana no aviny misy any mampiavaka nyty andiany fa 17 ty ihany koa ny fisinina ataontsika hoe kolonga milalao inona marina mahakasika azy ity ny kolonga milalao indray dia hetsika iray koa nampiavaka ny angaredona hatramin'izay anehoana ireo lalao fahiny izay efa somary adininy ankizy ankehitriny zany ka isina fifaninanana kely izy io izay entina ihany koa anetanana ny ankizy hifandray kokoa sy haneho firaisankina ao anatiny sehatra ny lalao tanisa ohatra vitsivitsy aminao ohatra ny course pneu ny tongotrazo na tongodaika hoy izy ny filaza azy ny kinarinarina ny fanorona sy ny maro hafa izy io dia ireo ankizy manomboka any amin'ny 10 ka hatrany amin'ny 19 taona
no mandray anjara amin'izy io. Andriamatoa Randria Miarantsoa faly tsy aro voatanisa eto avokoa ny hetsika samihafa ho hita mandritra ireo andro ireo fa eto ary ny fanentanana sy teny fo farany hoentinao ao anatin'izao fivahiniananao atao anatin'ny vaovaon'okolo zao. Ia, etiko amarana anazy angamba dia tsara manamarika fa ny festival angaredina hatreto dia festival maimaimpoana, tsy takiana vidim-pidirana zany amin'ireo mpanotrona fa maimaimpoana, ary izay antony izay indrindra no isorana betsaka ireo mpanohana ny festival ka mahatonga azy amin'izao andehan'ny 17 izao, ary ao anatin'izany ny orinasa Telma. Feno dia feno ny fanazavana mahakasika izay ankasitrahana fenonao Andriamatoa Randria Miarantsoa faly izay filohan'ny fikambanana takaltsara ny vahiny tato anatin'ny vaovaon'okolo tamin'ity ala ity. Makasitraka indrindra tompoka. Anohizantsika ny fampalalam-baovao dia mihena ny salatonan'ireo olona tratra ny aretina Alzheimer eto amintsika hoy ny ONG Madagasikara masoandro mody, maro no anton'izany ary samy manana ny fisehony ny aretina amin'ny isam-batan'olona ho hatrany ny fanazavana olona saina. Raha ireo olona mahery ny 90 taona no ankamaroany tratry ny aretina Alzheimer, miatanora izany ankehitriny araka nambarany tompona ndraiky teo anivon'ny ONG Madagasikara Alzheimer masoandro mody. Tsika amin'izao fotoana zany ohatra no beazina hoe avita zavatra maro anatin'ny tontolon'andro dia fampiasana ohatra ny ampiasana mampiasa solosaina, mampiasa telefona tonga dia mandray vonina fotsiny ohatra hoe iantso ny dada ohatra dia tapeko fotsiny dada fa tsy mieritreritra firy moa numéro ny dada izay ohatra karazana zavatra ohatra n'izay zany. Amin'ny ankapobeny aloha ireo izay eo amin'ny 90 taona miakatra eo no maro be ny tratran'ilay aretina Alzheimer sy ny aretina toa azy, fa amin'izao fotoana misy olona mbola ao anatin'ny mbola perinasa mihitsy zany hoe mbola tsy misotro ronono dia efa tratran'io fihetsika hitany amin'ny fihetsika na fomba fiteny ohatra no tsy mahazatra tsy fihetsika mahazatra anazy zany dia efa mampieritreritra hoe tsara manantona dokotera. Maro ny fomba isehon'ny Alzheimer amin'ny olona ho hiatrany ny fanazavana ary tsy voatery ho voan'ny Alzheimer izay rehetra manary fitadidiana. Voalohany indrindra rehefa ohatra ka misy tsy fitadidiana ao anatin'ny fotoana misesisesy ohatra hoe fihetsika mahazatra nefa tsy tafavoaka an'ilay olona ny mamerina ny fihetsika iny manana fahasahiranana izy manao an'ilay zavatra efa mahazatra anazy dia raha miverimberina foana iny dia efa mila manantona dokotera. Fa nefa kosa rehefa hoe veritadidy ianao tsy voatery hoe Alzheimer fa mety koa hoe ny firotoroton'ny tontolo andronao zany mety mahatonga tsy fitadidinan'ilay zavatra ray izay tianao atao dia tsy miverina ao an-tsainao mihitsy iny raha tsy efa hoe tapahanao mihitsy zany hoe tsy eritreritra an'iny dia rehefa avy eo iny miverina ho azy aminao ka rehefa miverina ho azy aminao iny tika izay tsy ho Alzheimer, tsy Alzheimer zany ilay fitrangan-javatra amin'izay fa ilay firotoroton'ny tontolon'andronao hoe izay hoe tsy maintsy mahavita zavatra maro ohatra ao anatin'ny tontolo andro. Mariny isaky ny 20 Septembre ny andro maneran-tany adino amin'ny aretina Alzheimer, ary isany nanatotosana ny hetsika momba izany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Loha hevitra noraisina ny hoe miaraka tsy mifanary, mitsabo tsy mamoy fo. Fa ankizy mpianatra manodidina ny 110 avy amina EPP miisa 20 eto Antananarivo renivohitra no zaraina fitaovana mpianana maimaimpoana ho fanalana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreniny mpianatra sy ho fampirisihana azy ireo amin'ny mpianajana ka no tanjona ao anatin'izay Gaëtan Andriatsilavo. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahasarotana iainan'ireo ray aman-dreniny mpianatra amin'izao fiatombohan'ny taom-pianarana izao, ankizy mpianatra manodidina ny 900 avy amin'ny EPP miisa 20 eto Antananarivo renivohitra no zaraina fitaovam-pianarana maimaimpoana. Hetsika izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny Global Ismaili Civic Day iarahana amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsapantsika rehetra koa ny fangirofirin'ny atao hoe fianarana na ny resaka programa na ny resaka fampidirana mpianatra fotsiny ary rehefa mahitsika hoe cahier iray dia efa ho ray alina ny vidiny indraindray dia tsika mahalala tsara fa ny EPP no tena misy dia misy ny zanaky ny sahirana indrindra eto anatin'ny renivohitra ka raha misy 900 ireo ankizy izay hokasihana horesahana amin'ny tindry mandeha dia ny fanantenana koa dia isika izay eto an-drenivohitra dia anao an'izay anosika ny zanantsika hianatra aloha ray voalohany indrindra ary faharoa manarak'izay mba hanaraka tsara an'ireny fitaovan'ireny satria sarotra dia sarotra no miaina ankehitriny. Ankoatra ny fanomezana sy ny fampitaovana, isy ihany koa ny fanomezan-drà ataon'ireo mpilatsaka ny tsitrapo ary anasana ny rehetra amin'ny mahazava-dehibe ny fanomezan-drà.
hiara-mahita ny fitadiavan-dra zany amin'ny setra fahasalamana ka na ny Mahajanga io na Antananarivo dia tongava soa zay mba afaka manome manotrona ny andro fanomezan-dra io. Manao antso zany amin'ny ny olona rehetra fa tsy hoe voatokana amin'ny resaka Ismaili Sivika ao am-piangonana ao Ambohijatovy miala ny Trinel le trano fotsifotsy eo ao ny fanomezan-dra amin'ny andro ny Lahady. Ny Alahady ho avy izao araka izany no ankalazana ny Global Ismaili Civic Day izay ahitana firenena miisa 510 ka isan'izany Madagasikara. Fa iazon'ny distrikany Toliara faharoa vetivetsika ao anatin'ity trangam-piarahamonina ity. Zazalahy enitaona antsoina hoe Augustin no hita faty efa tsy misy maso roa intsony tao anaty tatatra iray tao Ankilo ka omaly. Tsy mbola fantatra mazava ny olona navandoza hatramin'izao ary misokatra ny fanadihadiana mahakasika ny rarak'olo Toliara. Ny alatsinainy 7 septembre teo no nanomboka tsy hita i Augustin, zazalahy 9 taona, monina eto Ankililoka ka nanaova ny fianakaviany fikarohany. Omaly tolakandro anefa, ankizy manjono amina tatatra iray tsy lavitra ny tanàna no nahatsikaritra zavatra hafahafa tao anatin'ny rano ka nampiantso olon-dehibe hijery ny zavamisy. Ka teo no nahitana ny vata mangatsiaky ny Augustin efa tsy enitsony ny masony roa. Ka iny lata mahazatsy agny andehan'igny fa mimpoly laha mandeha tandregna zahay fa mitsoboky magnandefa mbeo ila me tandregna zahay. I zahay fa tsofotsandro igny la tsy hita. Mila ndraiky zahay laha namaliky ndraiky laha ny midi maly midi mbo tsy mahita. Nandeha koa ngilany mankiliabo tsy mahita. Nandeha ngilany nangantanambao tsy mahita. Vozaky zahay nila mitabina andranon-jaza tsy mahita. Izao lahy nihatroboan'ny zaza eo raha mandeha misa tandregna zahay moa fa fataona raika mimpoly lafa bakeo tandregna migny moa zahay farany moa le tsy nimpoly le tsy hita la ihenany. Maly tokony amin'ny telo sasany eo misy renim-pianakavia raiky zany namonjy ahy hoe jareo nanandrohotsy fia de nahitaky raha mitampifotaky amin'ny sisiny egny de miboaky lio baka amin'ny sisiny ka latsaky agnaty rano. Taitsy ajareo nilay bakagny nagnambara aminay ho io renim-pianakaviany. De nandeha zahay namory ray aman-dreny vitsivitsy tokony ampy amin'ny 10 zay na 10 mahery eo nagnagny nagnamarina an'io. Vao nagnenty zany reo tanora reo de misy tagna ratsa-tagna igny zany miboaky fefa misy fotaky maloto. Olo raha toy chef de village mandry mihorira le zaza mitolika amin'ny sisiny agny nagnoriragnany azy. De io igny zany miboaky bakeo mandeha manaka an'izao igny nahitagna azy de nikarofo bakao nantania am'izay le fianakavia io ve le zanakareo very tena hito koa toy de nisasa satria maloto nisasa rano malio tsisy trasy fa ireo masony roa ireo zany ro tsy aminy ny ala reo. Isan'ny fahazarana misy amina tanàna ambanivohitra ny maniraka ny zanaka mandeha eny an-tsaha sy miarakandro ka anaovana antsoavo amin'ny ray aman-dreny mba ho mailo sy anara-maso ny zanany. Manentana ny vahoaky ndratsy Ankiloka voalohany avao fa ataotsika hoe manerana antsika Toliara toy ato sambia miamby ny gnanany mba tsy handehandeha fahatany indrindra fa fotoa fianara zao entany ny zaza hampidiry an-tsekoly mba ho fiarovagna azy fitezam-batany manokana koa de arahy maso mba tsy hirenireny fa tsy soa himpoly ny indroa izao loza mitranga mampalahelo zao. Hita eto Ankililoka avokoa ireo hery-velona rehetra amina fandriam-pahalemana toy ny gendarme miaramila ary ny polisy ka antenay ny fianakaviana isy vokany aingana izao toe-javatra izao. Efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana moa ny raharaha amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena. Nampiororo tamin'ny alalan'ny resaka fitaovam-piadiana nokleary ny filoha Rosiana Vladimir Poutine manoloana ny ady any Ukraine amin'izao fotoana izao ny antso ireo reserviste anamafy isa ireo miady any an-toerana ihany koa ny tenany. Manoloana ny fanoherana mimafy ataon'ny Ukraine mikasika ny ady any an-toerana nitafata amin'ny fahitalavitra ny filoha Rosiana. Nampitandrina ireo firenena anatin'ny OTAN ny tena nandritra izay ary nandrahoana tamin'ny alalan'ny resaka fitaovam-piadiana nokleary.
nambarany tamin'izany fa samy manana fitaovam-piadiana nokleary mahery vaika i Rosia sy ireo firenena anatin'ny OTAN ary tsy salasalam-piasa izany i Rosia raha toa ka misy ny fandrahonana na ambana ho an'ny firenena rosianina. Tao anatin'io tafafandrahonana nataony io, nambarany fa moderna kokoa ary mahery vaika mihoatra noho ireo fitaovana nokleary sasany anatin'ny OTAN ny fitaovana nokleary ny Rosia maro. Ankoatra izay, niantso ireo reservista miisa 3 hetsy hanamafy ny ateviny isan'ireo hiady any Ukraine ny filoha Vladimir Poutine. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany, naiza misy anao akasitrahany ianao ny safidy ny fahitalavitra kolo nanarahana ny fampalalam-baovao ho an'ny androany ary mbola anasako anao hatrany tsy hisaraka aminay hatrany. Veloma tompoko. Brillant ou mat de toute dimension. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. La fajina ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny Vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Septembre vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.